Sotra ny tompo itsika amin'ity andro anio ity a zay mbola omeny atsika indray a afatsika sinao a miaraka indray a fa almerabatsika rehetra ihany koa dia manonona ny fahasoavana sy fidanan'ny tompo a amin'ny tsirairay avy takizay ihany koa ho an'ny mpanaraka any amin'ny toerana rehetra zay misy atsika any a izany fidanan'ny tompo aminao ao tsara venao androany fona venao andray ny afatry ny tompo androany lazao kely namanao akaikinao iresaka aminao indray ny tompo hoe dia iresaka aminy kokoa izy so dia verinareo fa mpapita fotsiny ny asako maty antoka be fa miresaka amiko ihany koa izy a dia zay a no antom-pisian'ny fotoana tahaka izao raha teo ianao tamin'ny alarobia dia tsy ho fanalavitra fa mifandray amin'ny afatra tamin'ny alarobia ny zavatra ifampizarantsika anio mateo toko fa 12 no andeha hozahana Mateo toko fa 12 Mateo toko fa 12 no ovaketsika ny andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 10 Mateo toko fa 12 ka hatramin'ny 10 izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy atsika koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany fa ny voany no ahafantarana ny hazo ry taranaka menarana ataonao reo izay ratsy fanahy ahoana no fay miteny zavatra tsara fa avy amin'ny habeny ao am-po no itenenan'ny vava ny rakitra tsara ao am-po no amohan'ny olona tsara fana zavatra tsara ary ny rakitra ratsy ao am-po no amohan'ny olona ratsy fana zavatra ratsy Korintiana 2:4 Korintiana 2:4 andiny fa 7 novaketsika ka hatramin'ny fa 12 minaran'i Jesosy fa manana izao rakitra izao a ao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay voakeja manodidina izahay nefa tsy tery verevitra nefa tsy mamoy fo enjena nefa tsy nafoy potraka nefa tsy maty ary mitondra ny fahafatesany Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba ho aseho amin'ity tenanay mety maty ty koa ny fiainan'i Jesosy fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy koa ny fahafatesana dia miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo amen amen avenao aloha ny afatra izay fampizarantsika amin'ity andro anio ity dia afatra izay mikasika ny zavatra ao anaty sy ny zavatra izay avoaka ety ivelany izika tsirairay avy dia samy manana ny fiainantsika olona anankiray rehefa nateraka indray izy aloha voalohany indrindra dia ny zavatra zay mahasamy hafa azy amin'ny olona tsotra fotsiny dia misy ny atao hoe régénération any anatiny any ny atao hoe ny atao hoe fahateraham-baovao dia régénération zany hoe fanomezana aina vaovao misy vatana ty dia maty le vatana dia asiana aina ao anatin'le izy dia mivelona indray le vatana zay ny atao hoe régénération ary zay ny atao hoe fahateraham-baovao
dia isika rehefa nateraka indray ao amin'ny tompo, ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny fanamasina, dia misy an'izay régénération, fanomezana aina vao izay ao anatintsika. Dia tsy zany fa ny fanomezana aina vao ny fanahy nitsika. Le olombelona eo ihany, le amina eo ihany, fa ny fanahy no ateraka indray ao amin'ny Kristy dia lasa velona indray izy. Zao nefa raha lasana bavy ao anatina tontolona fanomponan'Andriamanitra dia mbola mijanona eo foana ilay maha-olombelona antsika, ilay maha-olombelona mahare marary, ilay maha-olombelona nona, ilay maha-olombelona hiarana zavatra maro isan-karazany, ilay olombelona mahita zavatra be dia be ny masony, matsapa zavatra be dia be ny tanany, maheno zavatra be dia be ny sofiny, ary ny momba azy rehetrarehetra dia misy information be dia be izay tafiditra. Reny information be dia be reny dia reny no mitondra rakitra any anatitsika. Averiko indray le izy teo. Misy retsim-pandrenesana 5 ny olombelona, ny fahitana, ny fandrenesana, ny go, ny fitsapana, dia inona farany? Fa ny amboloana. Reo rehetrarehetra reo dia mitondra information daholo any anatitsika any, any anatin'ny fotsika. Zay ny tenenan Jesosy teo hoe rakitra tsara amin'izay avy any am-pon'ny olona no afahany manome, mamokatra, mandefa, milaza, mampiseho zavatra tsara. Fa raha vao ratsy ny rakitra any am-pon'ny olona dia zavatra ratsy ny avokany eo. Dia isika amin'ny maha-olombelona atsika dia tsy maty akory ny retsim-pandrenesana. Na dia hoe niara-nombona tamin'i Jesosy sisa zany dia tsy maty ny retsim-pandrenesana, fa mbola mare mangatsika ihany ianao. Dia efa mandre mangatsika ianao dia misy fotoana ianao mety sorena kely ny any anatinao any. Rehefa misy zavatra manjoany aty ivelany dia misy fotoana ianao mety reraka kely ny any anatinao any. Mety misy zavatra be dia be noho ny amin'ny zavatra izay mitrangy aty ivelany. Mahita zavatra hafahafa ianao tsy arak'izay nampozinao dia mety diso fanantenana ny any anatinao any, mety reraka ianao sasisa. Fa eo amin'izay ilay fiainana amin'ny mahazanak'Andriamanitra, izay tian'Andriamanitra hiainantsika, sy ny zavatra izay tokony hahatonga saina ao anatina tantara sy ao anatina tontolo. Rehefa mijery ny apôstôly Paoly dia matetika moa io no resana amintsika satria izy mitondra hafatra betsaka indrindra ho antsika. Ary apôstôly Paoly no atao hoe apôstôlin'ny jentilisa. Dia normal be raha mifampizara foantsika mikasika fampianarany. Dia rehefa mijery ianao ilay tantara amin'izay ilay Koritianina 2:4 dia mitantara zavatra izy ao anatin'ilay izy hoe voageza manodidina izay fa tsy tery, very hevitra izay fa tsy mamoy fo, enjeny izay tsy nafoy, potraka nefa tsy maty, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva eo amin'ny teny izay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa zay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy, mba aseho amin'ny nofinay mety maty ihany koa fiainan'i Jesosy. Zany hoe io Paoly eo raha lasana bavy dia niara-ny zavatra be dia be mihoatra lavitra noho isika, niara-ny fahoriana betsaka lavitra noho isika, niara-ny fanenjehana zay tsy iainantsika, niara-ny fandaozana zay tsy nitrango anatin'ny fiainantsika. Fa misy fotoana Paoly mandeha manao iraka dia milaza izy hoe mandefasa olona hafa indray aty amiko aty fa nandahoah indray nge ihanyny, tsy naharitra izy fa ty an'izao tontolo izao. Mino fa reny olona ireny tsy ratsy noho itsika ihany koa reny olona ireny, fa misy antony matory zareo ny abandonne, misy antony matory zareo miala. Maninona no misy olona manomboka tsara, tena mafana, tena mirehatra, fa eny an-dalana eny olona tena nateraka indray ny resako fa tsy hoe olona faux converti, fa tena nateraka indray, tena niaina ny fiainana amin'ny maha-kristianina, tena nandray ny famonjeny Jesosy, tena nisy asa fanamasina tao anaty, fa misy milatsaka eny an-dalana eny. Ary le fahalatsana tsy fahalatsana andro andro sy 3 andro, fa tena déception lalina, arerahm-panahy ozytsika, arerahany fo, arerahana vatana ihany koa. Misy zanak'Andriamanitra fa hiarana aretina, zay tsy eritreretina hoe tokony hiatra amin'olona zanak'Andriamanitra mampatonga mieritreritra mihitsy hoe sao dia mba tsy izy ary se. Fa misy reny aretina atao hoe dépression reny,
misy zavatra ohatran'izany zany matoa misy ny olona tratra ny depression mavesatra loatra le ny anatiny dia mitosaka mivelatra ty ivelany le zavatra reraka izy mitondra azy reraka izy miaina n'le izy inona ny antony mahatonga an'izany fa maninona no Paoly ao anatin'ny ady faran'izay sarotra izay hatrehany ao anatin'ny problema faran'izay sarotra izay hatrehany ao anatin'ny fanenjehana ao anatin'ny fafoizana zavatra maro ho an'ny fanjakan'ny lanitra ao anatin'ny fahoriana rehetrarehetra izay miatra ao anatin'ny prison fa maninona misy lehilahy afaka mampahery ny hafa dia misy hafa kosa izay anivelan'ny prison izay lasa ampaherezina misy olona zany mitondra vary avy any ivelany sakafo dia sady mamena reraka ihany manao nareo any ao zany hoe rahalahy mahereza rahalahy le ao anaty prison ndray no mitsikitsika dia mampahery azy mahereza izy anreratreraka any ay ianina ampaherezo izy lasa ho azy hoe maherezitsika fa kehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninotsika mahereza zany nisy fotoana nisy zavatra ohatran'izao ao anaty prison izy fa misy fijorona vavolombelona be deaibe tantara io misy zavatra ohatran'izao manjoa ampaherezo izy fa tsika tsy maintsy mandroso tsika tsy naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mandroso ho amin'ny famonjena fa maninona no misy olona hiarany zavatra sarotra be fa mahery dia misy olona hiarany zavatra tsotsotra fa reraka reo olona ireo nandray fana mitovy nandray fanomezana mitovy nandray Jesosy mitovy fa tsy hoe ny anankiray Jesosy tsy ampy calcium dia mora reraka na hoe ny anankiray Jesosy madinika Jesosy kely misy fotoana taloha moa zany dia basa miaino zay takany eo fotsiny dia samy tsy dia ataoko hoe miparitaka be ohatran'izao ny fahalalana an'Andriamanitra dia miaino an'le Toriteny teo dia hoy izy le nisy olona nandroka devoly dia rehefa nisy olona nandroka devoly zay zany tantaray le Toriteny dia hoy izy le devoly namaly an'le olona mpandroaka inona koa zay Jesosy kely lahy io nangaina be le mpandroaka hoe tena natsatsony le devoly le hoy izy le Toriteny zany ny fandehany io raha voatsotra zao dia kelany Jesosy ao anatinao dia zay zany miaina tsy ohatsy ny tena kely zany Jesosy raha voatsotra zao fa teoriana ianao mandinika ny tenin'Andriamanitra dia mahita sy manambara ny tenin'Andriamanitra fa sitrak'Andriamanitra ho amin'ny fafenon'Andriamanitra rehetrarehetra fa tsisy Jesosy kely sy be zany ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia manambara hoe efa nomeny ray atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana mba mitoe-panaraka an'Andriamanitra efa nomeny zany zavatra rehetra zany dia mahita ianao anatin'ilay izy fa rehefa miaraka amin'ny Kristy ianao dia tsisy Jesosy kely sy Jesosy be zany dia maninona amin'izay ary raha tsisy Jesosy kely sy Jesosy be ny anankiray matanjaka tsara miatrika ady be ny anankiray reraka sy malemilemy tsy fantatra tsony zay etao ny anankiray mbola miteny fiderana ny anankiray efa mirediredy raha zao manjo inapako farany zao fotoana ianantsika zao nge reraka fony io vahoaka io hoe zao mbola tsy miakatra ny solika fa efa mampilaza rehefa mampiomana foana fanjakana hoe hiakatra io tsisy tsy miakatra zany za raha mbo gaga mihitsy hoe fa ahoana ary mbola tsy miakatra le izy hatramin'izao ny any Afrika nge efa miakatra daholo hoe ny any France efa 2,13 zay ny statistika farambaheniko ny tarainandry zareo tao amin'ny RFI tao hoe 2,13 haiko hoe ohatriny zany ray alina angambany zany ray alina vidiny ray litatra amin'ny solika fa raha zany miatra eto Madagasikara doublé io frais io sy ny zavatra rehetrarehetra doublé daholo ny entana rehetra satria mandeha amin'ny solika daholo fandeha an-javatra rehetra dia tanteraka tokoa le hoe resaky ny olona amin'izay hoe tena zay vao tena hina fako raha zao mifandeha zay vao hitsipona vary masaka raha zao mifandeha fa maninona misy olona ao anatina tontolo fanompoana dia apahany anankiray matanjaka nefa miatrika zavatra sarotra ny apahany anankiray reraka nefa tsy miatrika zavatra sarotra ny anankiray mananjanaka ray
efapolo taona izy ohatran'ireny efa empolo reny feno rida ketrona daholo gaga ianao avy eo mandefa sary a Facebook izy 40 ans izy hoay fangay ianao 40 niveriko fifa 65 ny anankiray mananjanaka 5 mbola mitsikitsiky tsara mbola jejojejo be mamao anatin'le izy mbola matoky tsara fa maninona no misy zavatra tahak'izany marina fa eo hoe samy manana ny mombazy sisa fa tsika ihany koa olona ao amin'i Kristy dia tsy maintsy jerentsika hoe inona ny tsy ambaratelo ny hery amena ahoana ny fomba hatanterahany zany zavatra zany tsy mba tianao ve zany ahery zany za te ilaza aminao androany fa tsy ny olana ny olana tsy ny zava-mitranga fiainantsika ny tena olana fa la hery ao anatitsika le rakitra ao anatitsika ny problema fa raha tsara ny rakitra ao anatinao na inona zavatra mitranga amin'ny fiainanao tsy maninona io zahay hiarana zavatra be dia be misy foana mba midongy any amin'ny tompo hoe fa dia tsy maintsy ohatr'izao ve zany ry tompo tamin'ny anina nge efa voe dia tamin'ity koa ve efa tratra tamin'le ohatr'izao efa tratra tamin'le ohatr'izao efa tratra tamin'le ohatr'izao efa tratra tamin'le ohatr'izao efa tratra dia zao ve mbola isy ihany indraindray mba te hampiasa ny fomba fiteny eo amin'ny baiboly hoe famandra-pahoviana tompo zay fomba fiteny eo amin'ny baiboly mantsy mandra-pahoviana no mbola isy ny zavatra zao fa rehefa vita zay verina maheriny ao anaty ao ohatra ny azoko atsaina mihitsy ny tantaran'i Paoly avy nampidinina amin'ny sobika tsika rehetrarehetra reto tsy fantatra hoe firy mbola iveriny eto am-piangonana raha misy mahita nampidinina amin'ny sobika fa mety maromaro ihany no mle miafina ny anaty tranony any aloha mandritry ny enim-bolany na hividy voatabia ary maniraka mpanampin'olo tsy da voatabia roanjato za tsy te hivoaka mihitsy aloha fa ny apôstôly Paoly nampidinina amin'ny sobika avy any amin'ny 3e étage hita poko hita-pirenena iny ny mpianatra Gamaliela zao ny efarany olona zay manatao ho atenaina teo amin'ny tontolo fanompony Israely mba tena nanana carrière faran'izay tsara iny le meilleur élève ny Gamaliela ampidinina amin'ny sobika lasa mpanompon'i Jesosy Kristy ilay nenjehany fahiny fa tsy mampiotsina ny apôstôly Paoly zany avy aiza zany hery zany rakitra tsara avy ao am-pon'ny olona no amoahany zavatra tsara ny rakitra ao anatitsika no mitondra ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa ratsy ny rakitra ao anatitsika dia ratsy no mivoaka eo na omena zavatra tsara iny ianao mbola misy ratsy ihany mivoaka ao anatin'le izy na dia efa azonao ary zao misy olona mangatabavaka mahazo an'le izy mbola misy toy an'le valimbavaka Jesosy ampiasaina amin'izay verset lay nanomboka asa tsara tao anatinareo dia matoky ka mavita an'izany hatramin'ny farany dia zay ihany koa no tazomina zany hoe ao anaty efa misy zavatra tsy mety dia avoaka n'le rakitra amin'izay le izy avy eo ozy atao nanambary tsy ny zavatra izay mitranga no olatsika tsy ny problema no olatsika fa raha samy olana raha samy zavatra nitranga tsisy ny aina tahaka ny Paoly isika tsisy ny aina tahaka an' Jesosy isika Jesosy ange olona tahaka atsika ihany fony izy teto ambonin'ny tany olona tahaka atsika ihany izy ny aina ny zavatra rehetrarehetra nisy fotoana izy manonteny lay maha-olombelona azy raha eo raha mety esory amiko ity kapoka ity kanefa aoka tsy sitrapoko no atao fa sitraka ao nisy fotoana izy mamoteny lay maha-olombelona tao anatiny tao raha eo nahoana ny mafoy ahy ianao miteny le olombelona fa le olombelona raha lasiana bavy dia voafehy an'le fanahy matanjaka be voafehy an'lay fanahy matanjaka be ka na dia eo an'lay olombelona lay fanahy matanjaka be tao anatiny afaka nifehy ny zavatra rehetra dia afaka niteny amin'ny manginy ianao fa ho amin'izao no nahatongavantsika na dia teo arylay olombelona tao anatin'ny apôstôly Paoly dia lay fanahy tao anatiny matanjaka be dia afaka mampahery azy ao anatin'ny prison hoe mahereza ianao fa mbola andeha hitory foantsika voatorabato Paoly ndre mandeha zay le lazainy hoe ny tenana izay velona dia atolotra mandraka riva ho amin'ny fahafatesana notoraham-bato izy rehefa nitoraham-bato izy tsy vato kely nitorahana azy na vato kolonjy fa tena vato malao mihitsy nadodany olona dia nilozan'olona to izy fa niverin'olona fa maty ka tsy maty fa torana tena Andriamanitra mihitsy mikontrôle ny ainy hoe ataovy torana iverin'ny olona fa maty
mbola misy ilako an'io tsy mitsangana ndray avy eo rehefa mitsangana avy eo izy mbola mitsikitsiky tao ndray tory ary ahoana ny ananana ny lehilahy anankiray izay efa milaza ny faminaniana fa raha ho any Jerosalema ianao toy izao ny anaovan'ny olona ny tompony ty fekibo ity. Nafatotro ilay mpaminany Agabo ngamba ny anaran'izay ny anarany Agabo nafatony tanany zao ny anaovan'ny olona ny tompony ty fekibo ty. Eto ty fekibo Paoly za tsy vonona no fahafatorana any fa no fato ho any Jesosy Kristy ery afa izany rakitra tsara afa ao anaty no amoahan'ny olona zavatra tsara. Inona no mampatonga atsika mamoaka teny fahadisom-panantenana, mamoaka teny arerana, mamoaka teny akiviny. Vao marary tonga dia mitepitepy io saina rehetrarehetra io. Tonga dia mihina ny ankizy daholo mot de passe, raha lasa reto mot de passe. Tonga dia mihina daholo. Tonga dia atao daholo ny fizaram-pananana rehetrarehetra. Ary misy tanitsika, ary ny lova zao fandehan'ity. Tandremo. Sao dia ambakaindrianina, reny fatsoro. Misy faiblesse any anaty any. Sa tena mandinika ny zany mihitsy fa ny olona amin'izao fotoana iainantsika izao reraka ny foniny olona. Tsy mahataty adiny olona ankehitriny. Inona ny antony le rakitra ao anatiny no mahatonga an'izany. Satria inona ny rakitra ao anatin'ny olona ao, ny rakitra ao anatin'ny olona ao dia miverintsika fanambarana voalohany. Retsim-pandrenesana dimitsika dia feno zavatra tsisy ilana azy be dia be mihitsy. Zay angonitsika maraina mandra-parivon'ny andro. Maraina mandra-parivon'ny andro. Inona ny zavatra henony ny sofintsika io. Fa mitondra rakitra nge zany. Dia reny ny avoakatsika. Rehefa manonofy ianao tsy tonga ho azy zany io. Za taloha fa zao tsy manao tsony tantarain'ny vadiko na nonofo ny teny anglisy ndray ianao. Manonofo ny teny anglisy ndray ianao. So ihany fa teny anglisy. Za tsy miteny foana. Fa ny mahatonga lesy dia zao satria taloha ako manao an'izany zavatra zany. Ohatra na mivavaka raha dia mivavaka amin'ny teny anglisy mba hizarako amin'le teny zany. Dia ataoko mivadibadika eny ny lelako dia rehefa mihaino zavatra dia ataoko an'izay dia zay ny tafiditra rakitra ao anatiko. Azonao le izy. Misy fotoana manofo mitory teny. Gaga mihitsy mivadiko hoe fa aiza ary azany. Fa ahoana ary zany zavatra zany tena mitory teny tena fluide be le fiteny tena ohatrany eto ambony pilipitra ohatran'izao mihitsy firesako. Fa tsy ohatran'ny olona manofy dia kakabe izy fa ahoana ary mahatonga zany satria zay no rakitra miodikodina ty amiko aty. Azonao le izy. Io zany tsy hoe inona moa ty zavatra tsara, zavatra rakitra ratsy avy any am-pon'ny olona ny amoahany zavatra ratsy dia le etony oay Jesosy tete foana fona Jesosy afona Jesosy. Na hoe hoay tena lasa tafateny ratsy ndray a. Na lasa tafateny te foana. Na hoe engany amby fona tompony amin'izay zavatra tsy tia no inona. Fa le ao anatinao no mahatonga an'iny mivoaka. Ka na ho tapenanao ary fantsona ray miteny ndray le maso. Tapina ny vava anankiray le maso mivandravandra tonga dia miteny hoe zao ny ao am-pony olona io. Ozy izy nitsenjery tamin'ny mbola kely tsy fantatro izay mitovy génération anay hoe maso mitsery fitaratra vita. Ny hevitra anaty fo eno hita. Tazana eo daholo ny expression rehetrarehetra. Hita eo amin'io tapenanao indray masonao, ny orinao indray mamoaka. Na dia tsy miteny ary vava dia mazava ny dika zay reraka zany. Nahoana ary nohatr'izao foana ny fiainako. Maninona ary ny tiany vadiko. Maninona ary tiany zanako. Tsy mba ohatr'izay zanak'olona rehetrarehetra jereo hoe endry tsara ohatran'ny saribak'olona ny eninay ranga. Mampite hively. Raha azo natakalo efa natakaloko ozy raha hoe raha omby elana midiko. Tsy ilay zanaka ny tena olana. Eny misy olana kely ihany ry zareo. Fa ry zareo ohatran'izay mihitsy. Zareo ohatr'izay mihitsy. Fa ny tena olana tsy hisy hery any anatintsika. Tsy tafampita any anatintsika le hery. Satria maninona ny information angoninao dia information tsy mitondra hery daholo. Ny zavatra jerenao dia zavatra tsy mitondra hery. Fa zavatra mahafinaritra vetivety fotsiny ihany.
Ny jus nge raha lasanabavy mahafinaritra vetivety fotsiny ihany tsara zay sotronao dridridritra reny misy gazy reny sotro anankiray ianao tena afala mihitsiny atao le bien glancé tsara mihitsy ay mafana be iny andro misotro an'le izy ianao ay tena tsara tena mampahazo aina tena mampisofle fa mandritra fe-potoana fo ihany ary système en jus de zao arakaraky ny sotronao no mampangetahitanao ka tsy ampy anao iny tavoangy kely iny fa ozy mpivaritra hoe apio de mandrapavokinao ny tatavianao fotsiny fenao mbola te mangetaheta foana rehefa aveo tady WC fotsiny ianao rehefa aveo fa ny rano rehefa sotronao de misotro ianao de maharitra amanorany mihitsy za zao misotro an'ity lolo sotroko kely izy de za eto miteniteny be de zay mahatonga misotro matetika fa raha tsy miteniteny be ako misotro rano fotsiny am'izao de afaka adiny rondray avao misotro fa tsy mila misotro an'io isaky fefakadiny fa ny jus mila misotro foana mila misotro foana de ohatran'izay ihany koa ny tontolo mpiainantsika io misy zavatra mahafinaritra eo am'ty zao tontolo zao ity ary me mitombo foana le izy isanandro mebetsaka foana ny zavatra mahafinaritra sy mandany ny oratsika mandany ny androtsika ary tsy fantatritsika fa rakitra miditra ny anatytsika any tsika malagasy de olombelona faran'izay curieux vao mahita zavatra fafa de efa lasa miazakazaka any mijery tsy fantatra koa hoe inona fa vao misy mikorotandrotana fotsiny misy miazakazaka manana tonga de makany jery ao de miandro eo de rehefa tsy mahafantatra de antanina fa nisy inona teo fa naninona zany ve de lasaiza de ahoana sy ny sisa tsy fantatrao fa reny de rakitra ny anatinao hitanao mitovy amin'ny olona ihany io verinako am'le ohatra teo rehefa mijery film d'horreur ianao amin'ny alina de aza gaga mihitsy ny raha amin'ny alina ianao manofy an'iny zavatra iny rehefa miaino radio ianao eo zany le resym-pandrenesana resantsika miaino radio ianao tatara anamatotony enonao teo azindrareo le feoana rivotra fa iny zany mama fonao miara midobodoboka am'le izy eo ohatrany radio ihany mantsy ny tena hainy malagasy fa raha vao film horerany atao malagasy me daholo ampijerena dena mampime mihitsy ty nefa zavatra tokony ampatahotra fa ny amin'ny radio ihany ny tena spécialité amin'ny malagasy vao hita maso izy tsy mampime tsy mampatahotra tsony le zavatra ataony ka tonga de lasa mampime fa iny rakitra iny aveo miditra any anaty any de iny ny avoaka aveo de manofy ratsy te mahita zavatra ohatran'izao te matahotra zavatra ohatran'izao jereo tsara fa ny information reny everitsika fa tonga ho azy fa ny information afafy amin'ny fiarahamonina am'izao fotoan'izao de information matahotra katikatira mainty de aza gaga mihitsy ny ianao raha midobodoboka miova fidoboka fonao raha vao mahita katikatira maintimainty mijanony eo kaikaikinao eo satria tafiditra ao anatin'ny fonao lay information ny sofinao no fitaovana nampidirana tany anatinao an'izay information zay ka na de mamaky baiboly ary ianao de raisinao ny teny iny anjelinjehova mitoby manodidina zay matahotra azy na de mamaky baiboly ary ianao raisinao ny teny alady Jesosy Kristy nitokiko ny fiainako epelantanany ny fiainako miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra fa le tendance ny zavatra ratsy matanjaka kokoa noho ny zavatra tsara matetika ireo tsara fa ny aidratsy rehefa ongotana sisy Jesosy mihitsy nanafatra azy ongotana ny aidratsy fa manaraka io vary io raha vongotanareo ny information ratsy de mamaka be any anatitsika any miditra ao anaty amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny sofina amin'ny alalan'ny maso amin'ny alalan'ny tanana fahatsapana reny mampiditra daholo misy tantara ao anatin'ny boky ny Galatiana toko voalohany sy toko faharoa tantaran'ny apôstôly Paoly de zao ny zavatra mbarany teny ao anatin'ny boky ny Galatiana toko voalohany zaho izy Paoly natsony Jesosy rehefa natsony Jesosy dia netin'ny tompo tamin'izy le avy nidina tamin'ny sobika iny zany de tamin'iny zany afanapo be fotsiny am'izao zany de hitory Jesosy fa rehefa nampidina tamin'ny sobika izy de netin'ny tompo mihitsy mbola tsy fotoanan'izany zao mbola tsy fotoanan'ny fanoloran-teny zao mbola tsy fotoanan'ny fahafatesany zao tsy fotoanan'ny fisamborany zao fa misy zavatra hafa ilako anao ka zao ho akisako ianao de ozy izy ao boky ny Galatiana toko faharoa hoe netin'i Jesosy tany Arabia izy
nandritra ny 4 taona. Ary nandritra ny 4 taona io a dia tsy voasoratra le izy fa ny zavatra zay ambarany ao amin'ny Galatianina toko voalohany dia zaho izy tsy mba nianatra tamin'izay apôstôly teo alohako. Zany hoe nisy andry Petera, nisy andry Jona, nisy andry Jakoba, nisy ny olona rehetrarehetra zay niara-disy nahitan' Jesosy. Jereno tsara le révélation ny apôstôly Paoly a. Fa Paoly tsy nahitan' Jesosy. Fa Paoly nanenjika mpianatra fotsiny, mety mbola mpianatra Gamaliely izy tamin'izany fotoana zany dia tsy nahalala betsaka mikasika an' Jesosy fa mety siosion-dresaka fotsiny dia navelany tany le izy. Fa nakisaky ny tompo izy dia nitezain'Andriamanitra dia nifampiresaka matoy izy nampianaran' Jesosy. Matoy izy nahazo révélation nisy zavatra nitranga tany Arabia tany. Namboarin'Andriamanitra ny fifandraisana rehetrarehetra. Namboarin'Andriamanitra tena nikolokolo ny fifandraisan'Andriamanitra. Jerenao a misy fistahana mihitsy ao anatin'le izy. Misy fistahana zany hoe nesorin'Andriamanitra teo amin'le tontolo izay mahazatra azy mihitsy Paoly. Averiko, nesorin'Andriamanitra teo amin'le tontolo izay mahazatra azy mihitsy Paoly. Satria manina hiatrika zavatra maro isan-karazany izay mafy ianao Paoly. Ka melohan'ny atrehanao an'izany dia tsy maintsy omena sakafo sazy ianao ary tsy maintsy omena entraînement mifanaraka amin'izay. Fa raha vao tsy zay tsy tatinao ny ady izay ho atrehanao. Efa nampony Paoly tonga dia ndeha hitory atsy tonga dia anao an'izao. Zay na tonga le nampidinina tamin'ny Zobika iny. Vao avy nahiratra amin'ny maso tonga dia lasa ndeha hitory an' Jesosy niona taminy teo Damaskosy ozy Jesosy tsy mbola zao ny fotoana. Fa misitaka tsika aloha. Nanao arak'izay itiavany azy izy aloha tamin'ny voalohany zany tonga dia lasa fotsiny afanapobe tonga dia maha olombelona fotsiny. Torena Jesosy gaga ny olona fa tsy tia ve le mpanenjika an' Jesosy teo aloha. Fa toa izy ndray tia ny lasa mitory Jesosy. Fa ny tompo nanakisaka azy mihitsy tsy zao ny fotoana. Ndao aloha karakaraina ny fifandraisantsika. Ndao aloha ampahafantariko anao hoe iza moa mba tsy hijanona amin'ny Damaskosy ny toriteninao fa mba toriteny mafantatra momba. Nakisaka Jesosy izy. Nomena azy ny fitaovana rehetra, nomena azy ny fedina rehetra, ny fenona amin'izay, nomena sakafony ao anatiny ao. Afatra kely ampandaloviko ao anatin'ilay izy, tsika mila an'izay fitokanana izay ao anatin'ny fiainantsika, ao anatin'ny tontolo androntsika dia mila fantatrao fa misakafo foana io ao anatinao io ary omenao sakafo foana io. Jery film ianao, menao sakafony ao anatinao. Inga tenenina hoe tsika libre an' Jesosy mijery an'izany. Libre ianao. Fa libre koa ny fonao mandray izay hitanao rehetrarehetra. Libre koa ny fonao mandray izay hitanao rehetra. Libre koa ny sainao mandray izay hitanao rehetra. Hitanao zany le liberté tena apetraka mihitsy ny oatra ny zavatra rehetrarehetra ny za libre hisotro Coca-Cola. Fa hijinja ny zavatra taony io ny aretina sy ny aretina tsy fantatro rehetrarehetra raha io foana boboako isaky ny mihetsika. Isaky ny mangateta dia vidany Coca-Cola, vidany Coca-Cola. Tamin'izay tany Diego ndre mandeha zay dadatoanay mipetraka tany. Fa isan-kerinandro manana harona gasy le anina reny. Tavoahangy valony ao anatin'le izy dia isan'isany tsirairay avy. Alahatra ao anatiny. Boisson gazeuse tara rehetrarehetra milahatra ao daholo. Herinandro dia laninay ny valo tavoahangy. Isan'andro tsy maintsy mampidina. Fa misy fetraikany io rehefa avy eo. Misy fetraikany any amin'ny vatana io rehefa avy eo. Misy impact io rehefa avy eo. Dia ohatran'izay ihany koa tsika libre omeny Jesosy liberté. Dia ho ampiasaintsika amin'inona le liberté dia hozy Paoly aoka tsy hoentinareo amin'ny fanarana-po zany. Fa fampanipo amin'ny fitiavana. Nomena fafahana ianareo ry rahalahy. Kanefa aoka tsy hoentinareo araka ny nofo izany fafahana zany. Omalo an'izay tety dia niresaka tsika ny kristiana, ny olony Kristy tsy ao ambany lalàna Mosesy ary tsy ao ambany lalàna iza na iza. Fa ny olony Kristy dia olona izay mandanjalanja ary olona izay manana ny fanamasina ary miaino ny fanamasina satria izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny fanambaran'Andriamanitra. Ary io fanamasina io mitarika antsika. Amen ao anatintsika rakitra tsara mba hamoatsika zavatra tsara ihany koa. Ianao te hamoaka tsikitsika ao anatin'ny problema tsy tonga ho azy zany. Fa raha te hamoaka tsikitsika ianao anatin'ny problema mila rakitra tsara zany. Fa sainao mahalala hoe zao ny verset. Fa ny anatinao tsy manaiky zao ve dia mbola tsikitsika. Rehefa toriteny ianao manao amena, amena,
Alleluia, saotra Jesosy. Tena zany mihitsy. Fa rehefa tonga amin'ny problème tsy mety manao an'izany le ao anatinao, tsy tena zany. Mahareta amin'ny fahoriana za tsy haharitra. Fa vaka aza reraka sa tsy anao. Satria maninona ao anatin'le tsisy problème ianao tsy manao investissement, ianao tsy mamatsy ny fona. Fa inona ny anetseh manao azy eo? Zao resabe tsisy ilana azy rehetrarehetra zao tantaran'olona rehetrarehetra zao. Ndraindray mba mamaky an'io Facebook io dia mijery le discussion ataon'ny olona dia jery le zany Andriamanitra zao moa dia ahitana edi-kevitrako. Zany ve ny resaka le olona na le samy kristianina ary tsisy ninina ambary raha vao zava-panany apetraka ao eo tsisy miteny zany eo. Fa raha vao zavatra edi-kevitra ny apetraka ao eo avy amin'izay sasany ohatr'izao mihitsy mipoziny na dia tsy hitako ary zany dia ohatr'izao le sarisary taoko mahita aiza daholo le verset reny anaovako azy. Sa zavatra zany tsy mitondra hery, rakitra daholo zany, rakitra izay tafiditra any anatintsika zany, rakitra izay tafiditra ao anatintsika daholo zany, ary tsy mitondra ninninona. I Paoly navahany Jesosy mihitsy, nakisaka Jesosy ho any Arabia. Ozy any lesom-panao atsika, ianao mila mikisaka mihitsy ary ianao mihitsy manapa-kevitra. Sa mila zavatra tsara atao anatiko ato. Ny rivotra tsy maintsy ho avy, ny tafiotra tsy maintsy ho avy, ny rika tsy maintsy hiakatra. Fa eo amin'izay ny ahitana raha naoriny eo ambony fasika ny tranon'olona ray, na naoriny eo ambony vatolampy ny tranon'olona ray. Tsika rehefa vovonjy amin'i Jesosy, efa eo ambony vatolampy ny fiainantsika. Amena. Fa iny atao hoe fiainam-pamonjena. Fa ny fiainantsika andavanandro manahoana ny fanorenana azy. Miorina eo ambony iny fasika daholo raha lasy anabavy. Rehefa tsy zava-pana fasika daholo reo. Ary misy fetraikany daholo io fa tsisy zavatra tonga ho azy zany. Fa ozy izy fanambarany izay afafin'ny olona dia tsy maintsy jinjainy, ary na fantatrao na tsy fantatrao dia ianao io isan'andro dia mamafy. Ary na fantatrao na tsy fantatrao ianao io isan'andro dia mamboly. Ary amin'ny fotoana izay ahitanao ny vokatra dia ahafantaranao amin'izay hoe inona ka inona fafiko tamin'ny taniko. Na mafinana na mafotoana nariana fotsiny ave, sana mafavaka mpitombona ny hery ao anatiko ao. Dia hitanao eo amin'izay miatrika an'ilay problème ianao, manahoana ny any anatinao. Mangorooro ve? Nefa ry Petera milaza, ary aza mangorooro ianareo. Ary aza matahotra ny fonareo fa manamasina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo, ary mivonona mandrakariva amaly izay manontany anareo ny antony fanantenana ao anatinareo. Fa manina tsy vitantsika izany, satria ny rakitra ao anatintsika rakitra tsisy, rakitra tsy mampivoaka ny hery. Dia ozy izy Paoly amin'izay manambara efa madiva marantsika. Verena kely Koritiana faharotoko fa efatra andiny fafito teo. Fa manana izao rakitra izao ao amin'ny vilany tany izahay. Ina ny atao hoe vilany tany? Ny atao hoe vilany tany dia ty tena ity. Fa manino ny atao hoe vilany tany ty tena ity? Satria tany namoronan'Andriamanitra ny olombelona, ary ny fofonaina avy tamin'ny vavorony izany. Dia ozy Paoly izay manana rakitra ao anaty vilany tany. Ato anatin'ny nofinay misy rakitra tsara be dibe. Ao anatin'ny tenanay misy rakitra tsara be dibe. Rakitra vaizy, rakitra napetraka Jesosy tao. Satria manino? Nanome lalana ho an'ny zava-panahy izahay. Nandany fotoana ho an'ny zava-panahy izahay. Tsy nandany andro amin'ny zavatra tsy mitondra naizana izy izahay. Amin'ny information be dibe tsisy dikany. Misy fahalalana be dibe azony ratovina tao amin'ny Gamaliel. Paoly ihany no niteny hoe fantaro ny zavatra rehetra. Inona toyany? Tazomy mafy izay tsara. Fa Paoly ihany ny limity ny tenany azy eo amin'ny kristianina ihany enoko. Fa tsy mandany andro amin'ny zavatra hafa. Misy rakitra amin'izay ozy izy atao anatin'ity vilany tany ity, mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery, fa tsy ho avy aminay. Io vilany tany io amin'izay ty dia nosokafan'Andriamanitra. Jereo tsara système zavatra ataon'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Menga tantaran'i Paoly zany. 20 taona izy na tafahoana tamin'i Jesosy. 20 taona. 7 taona lany tany Arabia. 12 taona. Jereo tsara le durée.
le faharetan'Andriamanitra mitaiza sy mikolokolo melohany amoana an'le zavatra tsara. 7 taona zany Andriamanitra nikarakara rakitra tao anatiny tao, rakitra. Tsy le ato zany fa le rakitra toe-po zany. Amen. Karakara foana karakara. Tonga amin'izay ny fotoana ho avoakako amin'izay ny rakitra ao anatin'ny vilany tany. Ahoana ny fomba famoahana rakitra ao anatin'ny vilany tany? Mitovy amin'ireny boatin-drakitra reny. Izy nefa nahita boatin-drakitra vilany tany. Tsisy tsony ve amin'izao? Tsisy tsony. Ndry ohatran'ny vazy zay le izy dia eto ambony eto fotsiny asiana fisisiam-bola. Tamin'izay mbola kely teo amin'ny tahalarary asina teo fivarotana azy. Dia tsy fantatro na 20 na 20 vidiny tamin'izany dia asisika ao le vola kely rehetrarehetra. Dia raha fetsifetsy ianao dia sikisikerinao somary ahotsana ohatr'izao atao somary vertikala dia tsipitsipy dia milatsaka ho azy eo le izy rehefa avy eo. Rakitra ao anaty vilany tany. Ahoana ny fomba moahana amin'izay le rakitra ao anaty vilany tany? Atota amin'ny tany le vilany tany. Potika le vilany tany, mivoaka avy ao amin'izay ny rakitra rehetrarehetra. Inona ny endrika sary omeny zany zavatra zany? Manao investissement aloha ny tompo tao anatin'ny Paoly. Paoly ihany koa manaiky anaovana investissement. Metra. Tonga amin'izay le fisedrana, iny le vakina vilany tany. Atota amin'izay le izy. Patitaka. Fa rehefa mipatitaka le izy, inona no mivoaka avao? Rakitra tsara vaopon'ny olona ny amoahany zavatra tsara. Rakitra ratsy avaopon'ny olona amin'izay ny amoahany zavatra ratsy. Inona le famakina? Ny problema zay mitranga ao anatin'ny fiainantsika. Ny ady zay mitranga ao anatin'ny fiainantsika. Lay zavatra tsy apoizitsika sy tsy eritreretintsika sy lay tsy masosotra atsika rehetrarehetra reny mamaky an'ilay boatin-drakitra zay Andriamanitra. Rehefa sendra le zavatra ianao zany dia efa zay mivavaka ao misaotra Andriamanitra fa vakianao amin'ny boatin-drakitra. Atao inona vakina amin'ny boatin-drakitra satria avoaka le rakitra ao anatiny. Tsara ve zany mamoaka le rakitra zany sa ratsy lony? Tena tsara eto olona reto miteny an'izy. Tsara zany. Fa tsy maintsy vakina le boatin-drakitra mba hivoaka atsika ngera milamina foana amin'ny fiainantsika. Inona moa fa dia samy mifampitsikitsiky eto. Injy sasara larana ba milamina amin'ny fiainanako. Na olona amin'ny Kristy na tsy olona amin'ny Kristy, izy ny tsy faly rehefa milamina amin'ny fiainana. Mety zay atao endry tsara ny ankizy vady mamody ara-potoana foana tato ho ato. Alleloia. Mba manao alleloia na tsy mpanao alleloia ary tsisy ze tsy mampitovy atsika amin'ny hafa. Fa rehefa manomboka vakina amin'izay le vilany tany dia eo ny ahitana ny rakitra izay noratovinao hatramin'izay. Zay fotoana nolaninao rehefa vaky le vilany tany zany, reraka ny sainao eo ianao mahita zay le rakitra tao anatiko zay. Mitondra faharerana. Vakina le vilany tany, averiko eto, le vakina vilany tany, tonga problema, tonga ny ady sarotra. Ozy izy Matio 7, miakatra ny rano, mamela ny rivotra, mamela ny tafiotra. Ary izy io no mandreraka amin'izy io dia ohatra fanome fotoana zany izy menakavy. Ohatra fanome fotoana daholo le olona mandreraka sy mandaginina reny tonga ny ray amin'ny fito dia efa malimaliny ianao. Fa isy ho avy koa eo manaraka. Problema misitona problema. Tonga ny ray amin'ny fito tonga ihany koa manaraka rehefa avy eo amin'ny sivy eo. Mbola tsy tapitra ray amin'ny 12 misy ray hafa. Ianao fa mba sofla hoe telo kosa zay Kay nisy ray tsy napoizinao mihitsy nivoaka avy tany amin'izay tsy fantatra tany. Hoe mbola nisy antika tamin'ny 5,000. Reraka ny any anatinao, kivy ny any anatinao. Satria maninona? Rakitra, ratsy ny ao anatinao. Androany Andriamanitra mampianatra antsika. Raha milamina ny fiainanao androany na tsy milamina koa fiainanao androany, manangona rakitra tsara. Saro sofinao iain'ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa mihaino tenin'Andriamanitra, natao hoe mihaino tenin'Andriamanitra tsy mihaino toriteny fotsiny, fa misy olona mihaino toriteny 5-20 minitra, tsisy miditra any anatiny na ny kely ary, tsisy voaraina ny kely ary. Fa mizara miaino an'Andriamanitra. Miaino ny tompo, misisika mihitsy. Raha tianareo fantatra hoe inona ny tena famarinana tena izy amin'ilay ambaran'i Jesosy hoe fanjakana lanitra dia misisika. Rombahana ny fanjakana lanitra izy dia zay mihitsy le izy. Ny fiainonan'Andriamanitra rombahana zany. Fa neny olona vadiny zavatra fa ny sainy sy ny fony efa mivadika any amin'ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-pitahiana loatra dia rombahana ny fanjakana lanitra.
dikan'izay tsy azoazonao moramora fitahina. Jereo Jakob niady tamin'ny anjely, niforotra mihitsy ny fean'ny Jakob. Fa ozy izy hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao rahalahy io. Mety amin'Andriamanitra mandritry ny alina telazao azy, tsy avelako ianao hoe raha tsy tahinao fa ho hitanao ny ataony rapitso maraina. Fa ny ateo misisika relation bavy, tena misisika ianao ifandray amin'ny tompo. Ndraindray tsy évident miaraka eto hoe pisazakely be dia be ny anankiray atsy misitona zipo mamanona mama pipina ozy izy ny anankiray. Ianao mba te hifantoka iny, fa mila miady ianao satria manao investissement ianao anaty. Ianao rehefa anangana orinasa mila miady ianao, fa ny orinasa tsy moramora tsangana zany, fa ho avy daholo ty karazana zavatra rehetrarehetra tsy apoiziny te. Tonga daholo vo avy mitsangana io dia misy olona mitondra valopy avany avany amin'ny police pirenena, avany gendarmerie. Le valopy zany hanao opération izy amin'io, dia ianao no tetaviny hanao opération miaraka amin'io. Olona tsy haritanao hatry zeniainanao, tsy fantatra akory ianao navaiza fa tsy manaiky tsotro zao izy. Misy zavatra be dia be manjo ny olona izay vao manangana orinasa. Fa misy ady ao anaty ao zay tsy maintsy mijanona, tsy maintsy miresista. Misy fotoana tsy mafeno vola tompotrany efa mandondona hoe le ofano fa raha amin'izany tsy manatoepo miady dia miabondona ao anatin'ny 2 volana. Fa rehefa manatoepo miady dia tena misisika mihitsy, dia takizay ihany koa tsika ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, mila misisika ianao. Rehefa mivavaka ianao aza manaiky elingelenina izanisy zany. Fa na maneno ary telefony ny ara lasana bavy matoa izy maneno adiniko ny nanapika azy, fa ny apiako noko tsy miresaka zany. Makany tendrombohitra taloha zany satria le any tendrombohitra io andro sabotsy dia ohatry ny nalailay-panazy aho hoe alao tsy vonoina ao dia misy olana ny ampiasana aniko, sao dia misy ilana tampoka, sao dia misy an'izao, sao dia misy an'izao. Tamin'ny faraparany teo tena nietrehitra mihitsy ahako hoe za ve dia hiandro olana ny aleko aty tendrombohitra. Eo na amin'ny Jesosy ny aleko aty fa tsy andro olana hoe sao dia misy maneno dia sao dia misy an'izao, sao dia misy an'izao. Piako mode avion tsy raharaiko mihitsy zay miantso eo na ahoana na maninona na makaiza na ahoana, fa za te eo aminao ry tompo, hainao ny mandamina an'izany. Amenna. Hainao ny mandamina an'izany. Any ingeny tokony hipetraka fatokisantsika an'Andriamanitra e. Any amin'izany ny tokony hipetraka. Jesosy eo, hainao ny mampilamina nyty zanako ty. Na dia misy zavatra be dia be ara zay mahavariana zay zao nareo dia efa variana sahady. Fa ianao mila miady, ianao mila mitolona, satria ianao variana iny information me mitomby ihany ao anatinao, me mitomby ihany. Tranga amin'izay ny problème hitanao amin'izay inona kay ny rakitra tatao anatika. Dia jereo amin'izay zavatra zay nambaran'i Paoly tao amin'ilay bokin'ny Korinthiana 2 amin'izay, fa rehefa tonga amin'izay ilay famakiana to iverenantsika fa sao dia ferinareo zany manita dresaka. Fa manan'izao rakitra zao amin'ny vilany tany izay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay, voakeja manodidina zay nefa tsy tery. Io le vakina amin'izay le vilany tany, voakeja manodidina izay. Inona le rakitra mivoaka? Tsy tery izay. Voakeja manodidina tratran'ity zavatra limitation rehetrarehetra ity. Tsy mahazo makatsy, tsy mahazo makaroa. Fa ozy Paoly mijoro sady matanjaka tsara, zay tsy tery. Ferievitra izahay tsy fantatra. Zay le manaraka, keja manodidina izahay nefa tsy tery. Ferievitra izahay, etikay misy. Ferievitra izahay nefa tsy mamo ifo. Tsy fantatra tsony, fefika. Raha olo zao tontolo zao efa mipika mihitsy ny any anatin'ny sainany, inona rety manjo aty. Misy olona tsy apozintsika mihitsy ny amin'izao fotoana iainantsika izao, fa zao fotoana zay iainantsika izao be dia be ny lasa dala. Tsy hitanao tamin'ny herinandro fa gaga ianao misy vovandra izy zany. Ary mipozin-drareo tena raha tsy misokatra ny vavany tsy fantatra hoe kay lefa mipika akaikany. Fa mipoziny tena mbola endry tsara, sasa mbola jejo tsara mihitsy ny tampotampoka tonga dia miteny frantsay, tsy amin'ny fotoanany gasy daholo manodidina azy. Teny frantsay tonga dia mispiky be miaraka amin'ny roulement en air, gaga ianao, oay, tratra, lasa, votsitra, tsy voatazona tsony. Reny le olona voakeja manodidina dia tery. Reny le olona ferievitra tena moy fo. Satria manino ny rakitra ratsy ny ao anatiny. Ianao mety tsy ho lasa dala,
ianao tsy amoy fo amony tena fa reraka ny any anatinao reraka zanak'Andriamanitra valaka dia ozy ato hoe 70 taona nefa ohatrany 5 taona be deaibe mijery ny ankizy génération anay ampiara-mianatra amiko rehetrarehetra fa tena misaotra ny tompo fa tena ohatran'ny mbola mbazenina tena mijery andry zalahy ry zavavy a tena reto fe misy anankiray zay hitako tena ohatrany efa ramama ohatrany olona mananjafy kely vao maika koa moa nataony tana vony volona Andriamanitra ity ve de ray génération amiko ny anankiray hitany vadiko ny mandeha fa fotsy daholo volona andray le olona manodidina rehetrarehetra tena hiarany mafy re zao fiainana zao sarotro zao manahoana ny hery aminatinao any hiatrehana an'izany mafy ny zavatra rehetrarehetra maneno saoana daholo ary tsy ny saoana da rery any sisany maneno fa nany tsy boboka rehefa maneno amin'izao fotoana ny angelikary efa tsy hitatsony zay anaovana azy ary mbola hitoy zany rehetrarehetra zany satria meratsy zo fiainana zao satria zao ny atao hoe fiando apahorina manahoana ny rakitra ao anatin'ny vilany tany nanangona ve anao anaty boatin-drakitra anao ao sa resabe tsy mitondra naizanaizany ao sa sarin'olona manao Facebook ny ao sa TikTok ny olona ny ao toktok ao ianao raha zany foana ny taona sa ty zavatra rehetrarehetra ite fitseritana ny ao zany nge maniro azy e so eferinareo fa tsy tonga ho azy ary reny rehetra reny rehefa nytany tsara maniro azy io tany io rehefa tsisy ninona ambolenao eo ny tany ratsy de tsy anirinahinana ina fa ny tany tsara maniry daholo ty fatikorotana rehetrarehetra tsy apozina ity fa ny zavatra tsara tsy mety maniry mihitsy a tsika zao mba maniry an'izany mba tena ao atokotany mba misy paisy maniry ho azy garana maniry ho azy voatabia maniry ho azy fa tsisy an'izany eo fa zavatra ratsy ihany maniry ho azy eo le kiririhitrala tsy fantatra tsy azo atao haingo tokotany ohatra hoe ary izy rehetra mikorotandrotana zay daholo ny poziny a zay ny alalana zavatra maniry ho azy korotandrotana zay daholo tsisy ninona azo atao aminy ary mafy be manala azy rakitra tsara fa oampon'ny olona ny amoahany zavatra tsara aza mitady zavatra hafa ianao tsisy devolo roahanao anatin'izany tonga ny problema devolo ny roahany sasany miala ny devolo mitondra olana tsy ny olana tsy ny devolo mitondra olana fa ny olana tsy maintsy ho avy miala ny devolo naniraka ny anina ilavaniny amiko vomarainy tsy maintsy tonga io fa manahoana ny rakitra oamponao hiatrehanao azy rehefa tsara rakitra oamponao tsy matahotra ianao miatrika an'izany rehefa ratsy ny rakitra oamponao dia hitanao amin'ny alalan'iny dia iny ny ahafahanao mahazo lesona hoe Jesosy eo indray ty rakitra atao anatiko kay ratsy zay mahatonga reraka dia rehefa mivavaka amin'izay Jesosy eo anao rakitra tsara atao boko tsy ny problema ny edivana fa ny rakitra ao anatinao abetsahana ny tanjam-panano ampitomboana ao anaty dia vonina hibox tsara n'izy adversaire eo fa rehefa ny olona tsy mavoa dia ny coach sy ny manager ny resana atovy an'le faible zay tsika mandresy foana ohatra zany le système miresaka amin'ny tompotompo mba ataovy an'le milamindamina ranga rehefa mandefa olana fa tena taolana be re foana ve ny alefanareo aty amintsika ty fa rehefa ny olona ny ampy tsara ny kotrany nizaniza tonga eo tsy manenina hiatrika ny anina indray tsy manenina hiatrika an'izany tsika dia zay raha lasaina bava fifampizarana amin'ity andro anio ity tovy tsara ny ao anaty manamboara fifandraisana matanjaka tsara manaova investissement famatsiana ara-panagoavana be ao anaty fonao isan'andro mitokana tahaka ny apôstôly Paoly natokany Jesosy mihitsy aza manaiky fotsiny amin'izao fa tsika dia mpiadiny Kristy isika tsy manaiky resiresy fotsiny amin'izao zany tsika fa tsika dia miady ary tsika tsy maintsy mandroso hatrany araka hitsangantsika hivavaka arak'izay nitarian'ny tompo anao anio